Faly-miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao zoramo zoma maraina fa 5 volana aprily izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny heriny sy ny tanjany hatrany dia afaka misandratra izao tontolo andro izao indray. Alohan'ny dirantsika raha ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Riranay tsara ny izin-danitra tolotra ianao ny dera laza ny asa sy ny voninahitra satria miendrika an'izany irery ianao. Misaotra tompo ny amin'ny hery izay omenao anay, misaotra ihany koa ny amin'ny tombonandro, misaotra fa Andriamanitra be fitiavana mandrakariva ianao ary mamposaka ny fahazavanao aminay. Angataka aminao mba hamboly zava-tsoa anatinay ary ankehirezy mandrakariva ny fonay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe tia ny Kristy. Nalaina amin'ny Hebreo 7:20 manao hoe fampisorona be tahaka izao no miendrika ho antsika dia ilay masina tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasoroka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra. Amen. Tsy manam-paharoa ny fahatsaran'ny toetran'i Kristy. Hita ho aminy avokoa ny fahadiovana, ny fahamarinana, ny toetra mahatehotia ary ny laza tsara. Tsy mba nakany amin'ny lanonana feno fahafinaretana sy ny efitrano fandihizana izy, fa ny toetrany dia feno fahasoavana sy feno fanajana fatratra. Tsy mpiana-draharaha Kristy niavaka izy tamin'ny fahalalahana ambony nananana na dia teo amin'ny fahatanorany aza. Tsy nilaniana foana tamin'ny fahalaina na tamin'ny fahafinaretana ara-nofo na tamin'ny fampananaram-pon'ny tena na ihany koa tamin'ny zavatra tsy mahasoa ny atanorany. Tsy nisy na dia ora anankiray aza teo amin'ny fahazazany mandra-pahalehibe azy ka tsy nampiasainy araka ny tokony ho izy. Tsy nanota i Jesosy ary tsy natahotra an'izay ho vokatry ny fahotana ihany koa. Tahaka ny fiainanao ihany ny fiainany, afa-tsy amin'ireo lafin'ireo. Nety ho voaratra ny tsy firayana sy ny tsy firahian'ireo izay mitonina ho namana mora foana toy ny ianao ny fihetsehampony. Feno tsilo ve ny lalanao? Avo impolo eny amin'izany ny an'i Kristy. Ory ve ianao tahaka an'izany koa izy? Ohatra tsara tokoa Kristy. Hoy ny firaketana ara-tsinjomandry momba azy manao hoe ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona. Arakaraka ny tombony taonany no nahazoany fahalalana. Niaina tamin'ny fahalalana onona izy. Tsy nilaniana tamin'ny fahafinaretam-poana ireo orany sarobidy. Nanana vatana tena salama sy tanjatsaina ambony izy. Azo velarina sy alalinina ny tanjakao ara-batana sy ara-tsaina dia toy izany koa ny an'ny tanora rehetra. Ny tenin'Andriamanitra ny bokin-desina dia tokony izany koa ny ianao. Raiso modely Jesosy alao tahaka ny fiainany. Aoka feno fitiavana ny toetrany, tahaka an'izany ny toetranao. Mandehana tahaka ny nandehanan'i Kristy, faingana vaovao, aoka fiaingana vaovao no omena ny fahalalana ara-tsaina. Sehatra lehibe ho an'ny eritreritrao rehefa avelanao ifandray tsara mandrakizay izay lehibe sy mitadasika tokoa ny herinao. Manana aza fomba fijery vaovao sy fomba fiaingana vaovao miaraka amin'ny Kristy. Amen. Afaka isika riranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manome anay zava-tsoa mandrakariva. Ianao tokoa no tokony hitodihan'ny sainay sy ny eritreritray ary ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ianao no ohatra tsara indrindra na fiainanay satria efa nandalovanao avokoa ireo rehetra izay manahirana ny sainay. Angataka aminao izay ankahirezo maha-olombelona tsotra anay dia mora solafaka ary mora kivy. Ka mangataka ny hery avy aminao izay mba hampatanjaka anay amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salama
iaro